nazo fandrahonanao faty fampitahorana ny ramatopanina lazo ianareo ve nonga-panjakana mandeha ny CNI tomobile ny CNI zay manatitra vata sy manatitra bulletin makany amin'ny commune de ny chef district no miaraka ao anatin'io tomobile zay mitondra an'io bulletin sy kesika io makany amin'ny commune izay tsy tokony atao. Hita fa tao anaty lisitra ireo olona maromaro ireo fa ny lisam-pifidianana tonga teny amin'ny birao fantanjaham-bato dia betsaka no latsaka le anarana. Efa tsy misy tsy mahita ankehitriny fa efa mibaribary tanteraka ny fanembatsembanana izay ataon'ireo rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina amin'ireo kandida hafa, indrindra fa ireo hitany fa matanjaka sy atahorany. Miorooro, torakovitra ary tsy mahatombona mihitsy ireo volomboasary ankehitriny fa manao izay fomba rehetra aminganana an'ireo kandida matanjaka noho izy ireo. Reto izao misy ohatra vitsivitsy izay ahitana ny tsirariny ataon'ny mpikambana rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina izay sady tsy vitany hoe tsirariny fa mbola mandika tanteraka ny lalàna ihany koa. Ohatra voalohany amin'izany Masy Golamali izay kandida solombavam-bahoaka ny Tsiombe no sady mbola solombavam-bahoaka am-perinasa ihany koa amin'izao sika amin'ny teny izao. Nosamborin'ny polisy sy zandarma manodidina ny 50 isa-tany Tsiombe ny tenany ny faha 1 ny volana May 2024 lasa teo izay tsy misy didy fisamborana akory noho ny rarana fanatany Tsiombe izay nisina fandoronan'ny Braonseny tao amin'io tanàna io. Tao aorian'ny nanaovan'ny fanambarana fa tsy misy mandeha amin'ny laona ny fifidianana solombavam-bahoaka ny tanterahana farany teo moa no fotoana nisamborana azy. Efa nanipinipy hevitra ihany teto nijery napahafantatra ny vahoaka malagasy ny zava-misy marina tia toerana zany. Ny fifidianana amin'ny ankapobeny raha ohatra ka ho faritako amin'ny ankapobeny de ny ankabetsahany de osoka zavatra amboletra tsy manara-dalàna amin'ny tena tokony ho izy matoa miresaka an'izay eto androany satria efa faniny teloko zao no nanao niatrika fifidianana. Fantatro tsara mihitsy mety misy lesoka daholo ny teo aloha fa ity ndray mitoraka aty zany no tena zavatra efa ataoko hoe zavatra mibaribary loatra zany efa tsy andry zany tsy resaka efa tsy andry tsony tsy resaka ary manimba tsy Tsiombe rero no tiako resahana eto fa manimba ny hoavin'ny Madagasikara mihitsy no tena itsimbinako ary anaovako an'izao valandresaka kely ahafahako mifampiresaka aminareo zao. Amin'ny mahasolombavam-bahoaka am-perinasa azy anefa raha araky ny lalàna dia tsy tokony ho samborina izy. Tsy misy solombavam-bahoaka azo samborina na ray aza azo enjehina raha tsy mahazo alalana avy amin'ny birao maharitry ny anteny miera-pirenena. Ao anatin'ny 770 amin'ny lalam-panorenana no misy an'izany lalàna izany. Mazava ihany koa ny voalazan'ny lalàna fa ny fahefananana ny solombavam-bahoaka ray dia tsy tapitra raha tsy ao aorian'ny fivoahan'ny valim-pifidianana avoakan'ny HCC ka noho izany dia mbola mitazona ny mahasolombavam-bahoaka azy foana Masy Golamali ka hatramin'ny fivoahan'ny valim-pifidianan'ny voalohan'ny volana Jolay 2024. Manarak'izany ihany koa dia nilaza Masy Golamali fa tsy misy eloka na fandikan-dalàna izay nataony akory tokony hahatonga an'io fisamborana io. Fa efa hitany rehetra fa fanitsakitsahana ny lalàna velety Madagasikara tanteraka izao zava-mitranga izao ary minitsy mahita kosa ireo izay mbola mahita rariny amin'izao. Tsy niambahamba moa fa dia niditra ny Amnesty International izay manaraka akaiky an'ity raharaha mahakasika ny Masy Golamali ity satria tsy araka ny tokony ho izy ny fisamborana azy io. Manitsakitsaka ny zo ahafahana miteny sy mivoro ny fitazomana azy antony ara-politika sy miendrika herim-pamoretana izany hoy ny talen'ny Amnesty International ho an'ny Afrika Atsinanana sy Afrika Atsimo ary ihany koa fandikana ny lalàna mifehy iraisam-pirenena izao zava-misy izao. Manaraka ny Masy Golamali dia anisan'ny miaina an'izany tsirarin'izany ihany koa i Christine Razanamahasoa izay filohan'ny anteny miera-pirenena teo aloha ary kandida ho solombavam-bahoaka ihany koa ao amin'ny distrikana Ambato Finandrahana. Ny voalohany indrindra
dia manoloana ny fanodikodinana ny vato azony tamin'ny fifidianana teo tamin'ny fomba manitsakitsaka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena mba tsy hampandresy azy izay natezitra ireo mponina teny Ambato Finandrano. Toy izao ny fanehoan-kevitry Maharavo Ratolo-Janahary manoloana an'izany. Fanaizanina zany fantatra ny olona maro ny mpitondra fanjakana, tompona andraikitra ambony amin'ny fanjakana tonga tany talohan'ny fifidianana. Nanao propaganda mihitsy ary ny faran'ny lehibe indrindra teto tanàna. Na rano mambarany gouvernemanta maromaro, maramila maromaro, fitaovam-panjakana be dia be. Maro ny zavatra ny seho tany ny raha nanahita reny. Ty tany raha manana dia ho hitantsika eo ilay izy fa tension moa reny zavatra nisy olona nidina an-dalambe. Raha vao nanao autoproclamation zalahy reo hoe alina niny any satria alina niny any ange dia fa laza hoe fa edol résultat avy any andrefany zao fa tsika no arosasy. Mandraka ty amin'izao mbola tsy complet foana ty. Zalahy nge ny manao an'io voalohany dia tezitra ny olona hoe non tsy zany kosa ny zava-misy dia nanao ny réaction fidinina an-dalambe reny ny olona dia ho hitantsika eo zay lazainy seny. Ankoatra ny fanodikodinana ny vatony dia mbola nisy nandrahoana ny faty ihany koa izy. Zava-doza izany satria nahazo fandrahonana tamin'ny alalan'ny antso Atarby ny tenany. I Maharavo Ratolo-Janahary izay mpiara-miasa akaiky aminy no nitondra teny manoloana an'izany fandrahonana azon'izany. Inoana izy reto moa fa sandoka io antso Atarby azon'ny Kristindrazana Mahasoa io fa na dia izany aza dia efa nitazominao daholo ihany ny resaka amin'ny fanaovana rehetra. Toy izao tantarain'izao ny andinindiny mahakasika an'ireo zavatra nitranga tamin'ny Kristindrazana Mahasoa manoloana an'io fandrahonana azy ho faty io. Voalina teo ara tamin'ny 21h36 nahazo fandrahonana ho faty fampitahorana ny Ramatopanina. Lazo ianareo ve nonga-panjakana andraso voka-pifidianana fa izy ianao dia hoe emoregy emonaty. Ty zao le numéro nanao n'le fandrahonana 034 78 119 93 zay milaza zay aloha mino fa misandoka io fa hoe avy amin'ny emoregy rappelena tsy azo tsony fa le capture d'écran sy ny enregistrement le teny nataony efa azonay daholo ihany. Zany zao ny zavatra efa misy sady amin'izao zany ny tandalana zay mahatonga any amin'ny teny hoe ho avy manetsa be mbola ho avy. Fa tsy Kristindrazana Mahasoa rery ihany nefa no navoarain'ity antso Atarby ity fa i Paraina Augusta ihany koa dia nahazo fandrahonana satria nolazaina fa hanonga-panjakana hono ny tenany. Nandefa lahatsoratra tao amin'ny page Facebook-ny izy ka toy izao ny zavatra nambarany tao. Misy mpisiloko miantso amin'ny anaran'ny emonaty mitady ampiororo anay atao amin'ny fanoherana miaro ny safidim-bahoaka. Niantso ahy izy omaly tamin'ny 7h30 minitra alina fa zahay hono mivory izao miketrika fanonganam-panjakana nefa izao ato an-trano. Ity ny laharana 034 78 119 93 ary Edino no anarana misoratra amin'ny puce io raha nataony fikarohana. Mitoy ihany raha matahora sy fomba ny mafia. Ny olona misoloko tahaka ireny no tokony ho samborina raha tantandalana marina i Madagasikara. Araka io zavatra lazainy io dia mitovy amin'ilay niantso sy nandrahona ny Kristindrazana Mahasoa teo ihany ny laharana niantso an'ny Paraina Augusta. Amin'izao fotoana izao kosa nefa dia andrasana ny toy ny raharaha. Ny manaraka izany indray dia ny raharaha mikasika ny kandida solombavambahoaka tsy miankina ny Vangaindrano Mahavita Ra Sylvestre na fantatra amin'ny anarana hoe Tara. Tsara ho marihana fa izy ity no kandida tsy nanao fampielezan-kevitra kanefa lany tao amin'ny toerana nilatsahany. Rehefa mitarika vonjy maika amin'ny voka-pifidianana izay navoaka ny senity farany dia naverina ny karohana indray ny dosie tany aloha tany. Enjehina amina raharaha fanodikodinana volam-panjakana moa izy ity izay vola tao amin'ny ministeran'ny fahasalamana tamin'ny taona 2024. Voasazy 15 taona tranomaizina izy raha araky ny tatitra tao amin'ny pejin'ny fikambanana misy azy jamais mort. Tsy mahazo miandraikitra asa-panjakana mandritra ny 5 taona izy ary 3 taona tsy mahazo manao politika ary mandola amandy 220 miliara ariary. Somary mahavariana ihany ity toetra raha ity satria maromaro ihany izay ny solombavambahoaka izay tratra nanodikodina vola be, mitondra vola mibaoritra, manodikodina harem-pirenena nefa tsy misy voasazy ka somary mampametra-panontaniana foana ihany hoe olona ohatrany ahoana izany no hiaran'ny lalàna. Mbola anisan'ireo miaina ny tsirariny ihany koa i Dr Lalaina izay kandida nilatsaka ho fidiana solombavambahoaka eny Andramasina. Inona no antony?
Nangalarina fotsintsotro izao ny vatony teny amin'ny distrika misy azy, nomena ny kandida hafa izay nisandoka ho tim. Ankoatr'izay dia tsy navela hifidy ihany koa ny mpomba azy rehefa tonga teny amin'ny toerana fanaovana fifidianana dia hoe tsy ao anaty lisitra ny anaran'izy ireo, kanefa rehefa nijerena ny lisitra dia tao ihany fa efa misy olon-kafa nanao siny. Enoy ao anatin'ity video fohifohy ity ara ny andindiny mahakasika izany. Betsaka ny olona no nazoto hifidy andray anjara, nefa rehefa tonga teny amin'ny birao-pifidianana dia indrisy fa betsaka ihany koa no tsy tao anaty lisitra. Rehefa natao ny fijerena ny lista maire moa zany teny amin'ny CENI distrika, teny amin'ny CED, dia hita fa tao anaty lisitra ireo olona maromaro ireo, fa ny listam-pifidianana tonga teny amin'ny birao fantanjaham-bato dia betsaka no latsaka le anarana, tsy afaka nifidy. Ny sonia tsy mitovy amin'ny sonian'ny olona izay tokony nisafidiana tao anatin'ny bureau de vote, mitondra kara-panondro nefa tsy afaka nifidy, tsy navela nifidy tsotra fotsiny izao. Dia rehefa aty afara le olona no manao hoe angamba izao dokotera izy tsy navela nifidy zahay, dia teo amin'ilay nianaranay no nisy nanisy sonia. Ny kandida Brunel Razafitsiandrofa moa zany izay efa niarahany be sy ny maro nahita fa notongavan'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina Kongo mihitsy nanaovany propagandy ary nataony filoha ireo fomba rehetra izay tsy hampandresan'ity kandida Brunel Razafitsiandrofa ity tao i Kongo, kanefa dia tsy manara-dalàna ny zavatra nataony. Mbola maro dia maro amin'ireo kandida no azo lazaina hoe viktiman'ny mpitondra fanjakana ankehitriny, toa Andry Ramilson Menjanahary izay lazaina fa hoe nanome kafe sy mofo an'ireo mpifidy tany faratsio, ny fanohatohanana sy ny fanendrikendriana ny kandida Maître Anitra ao amin'ny distrika Antananarivo voalohany, ny fampidirana ponja ireo kandida sasany izay talohan'ny propagandy sy ireo maro samihafa. Tonga dia hita mibaribary amin'izany ny tsy fisian'ny fampiarana ny lalàna ho an'ny andian'olona izay mambotry ny firenena sy manavendrana ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Mampalahelo dia mampalahelo ny tranga toy izao satria lasa kilalaon'ny mpanao politika sisy Madagasikara, tany tsy misy lalàna intsony fa erim-pamoretana sisa no entina hitondrana ny firenentsika. Izay indray ny video antsika androany dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Azadiny manao j'aime sy misabone amin'ny chaîne dia amin'ny manaraka indray.